Zay ny amin'iny vaovao iny fa efa tsikaritra mameno tsena eto Antananarivo ny sainam-pirenena malagasy miofaofa eraky ny lalana efa miaro ihany koa ny olona na tokantrano na orinasa no efa manangana saina nanomboka ny volana Jona teo ao ireo mbola vao anangana tsy de mbola mandeha nefa ny tsena ho an'ireo mpivarotra sainam-pirenena eny an-tsena eny. Manandanja ny fananana sainam-pirenena marika ny fahaleovantena ny firenena iray. Zava-dehibe ihany koa araka izany ny fanindraindrana izany, indrindra amin'ny fotoana marihana ny fetim-pirenena. Afaka 12 andro dia ankalaza ny fanamariana nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena isika. Zava-dehibe araka izany ny fananganan'ny tsirairay ny sainam-pirenena na isa tokantrano izany na amin'ny orinasa na ireo toeram-panjakana maro samihafa. Misy ny efa nanangan-tsaina ao kosa ny mbola natanteraka izany. Zava-dehibe fananganan-tsaina marika fitiavan-tanindrazana, marika fahaleovantena antsika malagasy, nazahoantsika fahaleovantena malagasy, sy fahatsiarovana ny datiny nazahoana azy fananangana mihitsy. Tany 5 juin angamba zay ny fananangana. Zava-dehibe fananganan-tsaina zany dia ny maha-malagasy anao aloha voalohany indrindra dia fanaovanao zava-dehibe amin'ny firenena misy anao mbola tsy nanangana. Farovina mieritreritra hoe anangana amin'ny herinandro. Tsy dia misy ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra ny sainam-pirenena eny Analakely. Ireo saina tsy dia be velarana no tena mandeha. Manomboka amin'ny 2 ariary ny iray hatramin'ny 5 arivo sy 1 alina ariary arakaraky ny abeny. Tsy mandeha. Manomboka papireny tena hoe mandeha ny tena raha ny fahitana roa anazy. 15. Le kely mandeha 20 000. Ary ny lehibe indrindra 75. Amin'ny faraparan'ny herinandro ity no antenain'ireo mpivarotra hampisy ny tsena. Marina fa nanomboka ny faefatra ny Jona teo ny fananganan-tsaina manerana ny nosy ho mariky ny fitiavan-tanindrazana sy ho fanamariana ny nahazoana ny fahaleovantena.